Anisan'ny faritra ampiarana ny tetikasa fizarana zezika sulfate d'ammonium ny faritra Itasy izay paikady ny fitondram-panjakana malagasy ho fampiakarana ny tany vokabary eto Madagasikara mba ahatrarana ny fahafitantena ara-tsakafo. Ny roso tamin'ny famafazana ny zezika mineraly sulfate d'ammonium araka izany andian'ny faharoa mialohan'ny misondrodren'ny vary ireo tantsapy-sitraka anatin'ny vondrona avotra ao Ampary niaraka tamin'ireo tantsapa-piofana sy teknisiana eo anivon'ny papriny Jika. Ny Ray Martsa 2024 no nanaovana ny fampiarana sy fanehoana teny fotony tao amin'ny lemaka Ankitoana. Aurena miavavaritsika dia fakakisy fondrodrena izy zay vao rahatsika ilay zezika fantasolona abetsaka zany ilay rendement ilay vary sy atsaran'ilay voam-bary zany. Tany azafady manahoana zany ny fatran'ilay zezika amin'ilay famafazana amin'ilay fandohany. Izy fondrodrena zao zany no mafahafazatsika ilay zezika madasolona 5 kg no ao anatin'ny 5 ara. Dia i 5 kg io zany manisy voloatra mafimafy koa zany le vary amin'iny sy miteraka voam-bary misimisy. Dia idina andrano avoaka raha voasavofafy le zezika. Dia ny rano miditra tsy ampidirina rano intsony izy aloha fa mitsahatra eo aloha zany ny rano fa tsy azo ampidirina. Hita taratra tamin'izany sahady ary ny fitombon'ny zanabary teo Antambary, teo ihany koa ny fahamafisan'ny fotobary ary ny tanjakin'ny renimbary. Resy lahatra araka izany ary manana fanantenana ireo tantsaha fa hiakatra ny tambokatra hatrany amin'ny 7 taona isaky ny hektara. Nanamafy izy ireo fa tsy hijaly sakafo intsony fa mety anana ambom-bava mihitsy. Tamin'izay namboly vary volon-drazana tena kely ny vokabary fa zao tena misy ambom-bava be dia be. Afaka mampianatra ny zanakay mitokatranonay milamina tsara dia isaorana ny fanjakana. Afaka mihinana sakafo maro loko zavatra tsy mifidy vary fa misy an'ilay zezika sulfate d'ammonium dia mety mbola hiakatra be koa ny vokabary. Afaka miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zahay hatramin'ny rahanay tamin'ny papry. Marina fa ny taona 2024 no efa niasa ary niparika tao amin'ny commune Apary ny teknika papry ka ny akamaroan'ny mpamboly vary any an-toerana dia efa saika manao ny teknika avokoa ary efa mahatratra hatrany amin'ny 5 taona isaky ny hektara. Raha miresaka tambokatra zany dia hiakatra ambony dia ambony tokoa ny tambokatra amin'ity taona ity satria eo ny fampiny rano. Eo koa zany ny fanarahana ny teknika papry, eo koa ny fampiasana ny sulfate d'ammonium ity. Zay mino fa hatramin'ny 20 taona par hektara ka hatramin'ny 10 taona ho azonay amin'ity taona ity.